lehibe fikarohana fofifa mijanona avokoa ireo asa-pikarohana rehetra manerana nosy sosialy bahoaka tsy ahitam-baolana mijaly ny mpiasa hiaraka mondrina ery komina ampanefy tsy tokony ahiamtretsony ny datina rosin'ny seni ho amin'ny fifidianana be ny tanàna Arrivani zoma faharoa volana aogositra taona 2024 manatitra ny fiaravana tompolasy tompoko vavy mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao asanay ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany izao fampahalalam-baovao izao ny pejiny politika no isataratsika ny fiarahana ary amin'izao ariva izao isy ny fanambarana lehibe ataon'ny filoha Marc Ravalomanana filoha mpanorona no sady filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ho an'ny Rampitso isy avy hatrany ny fanomezana toromarika manoloana ny fiatriana ny fifidianana ho ben'ny tanàna ankoatra ny fanambarana izay ho ataony ho an'ny Rampitso raha ny fanazavana voaray fanadiadina eo amin'ny rindrantsariny Andry Rakotomalala Antoko velona ny tiako Madagasikara antoko mbola matanjaka eto amin'ny firenena ary mbola raikitra ao anatin'ny malagasy maro ny zava-bita ny antoko teto amin'ny firenena nandritra ny fitoam-pitondrany ny filoha Marc Ravalomanana na teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra izany na teo anivon'ny firenena ary mbola isan'ny mampantanjaka ny antoko hatramin'izao izany 12 taona ny joroana ny antoko amin'izao ary nampiseho ny tanjany nandritra ny fifidianana osolombavambahoaka teo ny raha rehetra nahita ny vokatra azo indrindra fa ho an'ny teto Antananarivo renivohitra miomana ho amin'ny dingana manaraka ho fiatrena ny fifidianana ho ben'ny tanàna ity antoko ity ankehitriny ka isy ny fanambarana lehibe ho ataon'ny filoha mpanorona ny antoko sady filoha nasionaly dia ny filoha Marc Ravalomanana Rampitso ao amin'ny fohibe ny antoko Belair Ampandrana raha ny fanazavana azo fanamafisana ny antso sy SMS azo tamintsika rehetra eny dia eto dia manamafy ny fisiny zay fionana amin'ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara zay anaovana ny fanambarana sy ny toromarika makasika ny raharaham-pirenena sy ny fifidianana ben'ny tanàna dia izy zany ny fionana Rampitso Asabotsy amin'ny filoha Ramarena eto amin'ny QG Belair ka amafisina eto ny fiantsonantsika rehetra ao anatin'ny rafitra tim na ny distim ny comtim ny foktim indrindra ny vehivavy sy ny tanora ary ihany koa ny olom-boafidy ny solombavambahoaka ny maira sy ny mpanolontsaina ho tonga Rampitso eto amin'ny QG Belair amin'ny filoha Ramaraina anatrika sy anatanteraka n'izay fivoriana izay satria amin'ny fotoana io zany no ampivorian'ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara tsika mba hanomezana toromarika sy anaovana ny koa izay fanambarana mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina amin'ny fifidianana ho avy izao araka izany dia anasan'ny biro politika ny mpikatroka rehetra eny fotony ity fionana amin'ny filoha Marc Ravalomanana Rampitso ity mbola eo amin'izay vaovao ny fiainana antoko izay hatrany dia miantso amin'ny fampivondronana ny hery ny mpikatroka tiako Madagasikara ao amin'ny faritany ny Tomasina isy arak'izany ny fionam-be izay ho ataon'izy ireo raha ny fanazavana hatrany onso fifaliana sy ny aritanjona no mitatitra amintsika ny antsipriana izay Izy fionam-be ataon'ireo mpikatroka eo anivon'ny tiako Madagasikara ho an'ny faritany Toamasina. Izany dia ho toto-saina Rampitso ka iantson'ireo mpikarakara ireo mpiara-mitolona rehetra nanomboka ny taona 2024. Tanjona amin'izany moa dia ny mba hanambarana indray ny hery, hanarenana ny firenena ary ny hanatevenana indray ny tanjaka izay efa nanana ny antoko hatramin'izay. Antso, ny komity mpanomana ny fionam-be ho fampivondronana ny mpanohana ny filoha Marc Ravalomanana eto Toamasina. Anatevina indray ny tanjaka izay efa nananantsika teo aloha ho mariky ny firaisakiny. Antsoina isika mpiara-mitolona hatramin'ny 2002 ka hatramin'izao ho tonga hanamafy indray ilay teny filamatra manao hoe tonga miaraka no fanombohana, miasa miaraka no fahombiazana. Fotoana tsara indrindra izao iverenantsika ifanometanana ho fampandrosoana Madagasikara. Koa manao antso ny hery velona rehetra tsy ankanavaka ho tonga maro any amin'ny lycée privé David Jean Sanjima ny Asabotsy 3 Aogositra amorora tolakandro masina ny tanindrazana. Ho fanamafisana ny antso nataon'ny namantsika teo dia miantso antsika rehetra tanora, vehivavy, ny fikambana mpivarotra ho antsika rehetra vahoaka eto Toamasina voalohany sy faharoa tongava maro sika mandritra ny oazeo atao ao amin'ny lycée David Jean amin'ny 7 volana Aogositra amin'ny 2 ora io.
eo ny fotoana anehoantsika nerintsika eto masina mirary soantsika menakavy. Vaovao makasika ny fifidianana obeny tanàna kosa indray dia isan'ny mitazona andraikitra mavesatra iny anivo ny vondrombakokaparitra itsinjara-pahefana ny beny tanàna somary manahirana ihany nefa ny andraikitra sahan'izy ireo amin'izao fotoana izao noho ny fahatamperany fotoam-piasana saingy no alavain'ny fanjakana mitaky ny tsy tokony anemorana intsony sy ny daty ny 1 ny volana desambra izao ny aveo anivo ny commune Ampanefy raha ny fampiresahana natao amin'ity beny tanàna ity androandry fanadihadina eo amin'ny sary sindratsariny Andre Rakotomalala. Efa lany ny fotoam-piasanay koa tokony averina amin'ny vahoaka ny fahefana mba ahafahany mifidy izay olona heveriny fa mendrika hitondra ny commune misy azy. Saingy izao moa no tiany fanjakana koa tsy maintsy tohizana ny asam-bahoaka na dia 4 taona aza noho ny fanarahana tamin'ireo vahoaka ireo. Hoy ny beny tanàna voafito amin'ny commune Ampanefy raha nitondra ny heviny momba ny fifidianana izay ho beny tanàna. Tsy tokony hemitra intsony ny daty ny 1 Desambra izay efa nankatoavin'ny firakevim-panjakana satria any vahoaka ny fahefana koa tokony averina amin'ny vahoaka izany. Biribe ny azo resahana fa teniko ny raim-bava fotsiny dia oza hoe enganie ka isy ny fifidianana beny tanàna satria élection de proximité io élection de proximité io ka raha ohatra ka mahita ny olona hoe misy mpiandro io mbiatsy mety aminy dia mifidy izy fanasana trindresaka raha hoe olona manany maizazy ka tsy mety aminy dia tsisy hifidy zay. Raha ho an'ity commune ity manokana dia isan'ny ady goavana natao ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana isan'izany ny fametrahana jiro manazava ny tanàna sy ny elakelatrano. Olana sedraina ny araketra izay somary narisarisa saingy tsy maintsy noezana natao ny ampirindra araka ny tokony izy sy mahafapo ny vahoaka amin'ireo fototrafitra izay tena ilain'ny mponina. Izay koa no irosontsika tanteraka ao anatin'ny pejy politika ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Raha vahoaka tonga saina tsy tehaka mihitsy ho an'izao fitondrana izao raha toka mbola niaina talohan'ny taona 2024 hoy ny filoha nasionaly ny antoko vahoaka amiray na ny vami manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena Madagasikara tsy maintsy miemitra anatratra ny laran'ny farany maneran-tany fa tsy Madagasikara tsy maintsy mandroso raha ny zavamisy hoy hatrany ity mpanao politika ity. Folo taona mahery izao tsy mitsahatra mihemitry Madagasikara koa tsy misy fandrosoana azo antenaina amin'izany hoy hatrany fanazavany fanadihadiana eo amin'ny rindrantsariny Andre Rakotomalala trany. Na hitsangana na tsy hitsangana ny gouvernement Ntsay Christian dia efa mazava ny vokatra nisy teto amin'ny firenena tato anatiny 12 taona izao. Ny rano tsy misy, ny jiro tapaka lava, Madagascar Airlines fiaramanidina iray sisa ananany, ny vatsom-pianaran'ireo mpianatra tsy voaloha, ny vidim-pianana tsy mitsahatra miakatra, ny fandriam-pahalemana tsy misy, ireo lalana tapitra potika. Izany no iainaneto ary mbola iainaneto na manan-karembe na mitsindroka zorodira. Izany no misy eto ary mbola isy eto hoy ny filoha nasionaly ny antoko vahoaka amiray na ny vami. Fanesonan'ny malagasy ny filazana fa Madagasikara tsy maintsy mandroso raha ny endrin-javatra misy. Fandroson'ny vola ho any am-posin'ireo olombitsy sy ireo mpitondra ny tiana ambara hoy ihany ny fanazavana fa tsy ho an'ny firenena sy ny malagasy amin'ny ankapobeny. Tsy navita ninena nge Ntsay Christian zany nandritra ny taona dia ho ampidirina indray izy amin'ity zany hoe ampitombo zavatra tsy vita teo amin'ny ange ny bourgeois-mpianatra nadala teo amin'ny ange zany teo amin'ny ange ny affaire politique teto Madagasikara teto amin'ny ange ny affaire étrangère teto Madagasikara izay nasan'hevitra ny Delattre afa prime ministre taona ange zany ary indrindrindrindra zavatra tena mampimety izao raha vao hoe reconduit ny premier ministre misy ministre zany reconduit zany hoe io ministre reconduit zany dia ministre iray tsokombakomba amin'ny prime ministre amin'izao fotoana zao. Olona efa tsy navita ninninona nandritry ny taona ve no mbola ho averinao hitondra indray mandritry ny taona mitovy amin'ny président ny filoham-pirenena mitondra nandritra ny 5 taona ny Andry Rajoelina tsisy afaka ny andahan zany hoe 5 taona ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana n'ity firenena ity ary nanapotika n'ity firenena ity dia ny ekipa ny Rajoelina mbola reo ihany asa aloha na inona loatra ty Madagasikara ty na inona loatra ty Madagasikara ty fa ny zavatra mbola tsy
tsapany vahoaka ke amin'izao fotoan'izao teny hoe inona ny mampahatra azy ny mampahatra ny vahoaka ke amin'izao fotoan'izao mazava-be fa ny fitondram-patsakany tsy misy zavatra niova teto nandritry ny eny taona ahoana ny inonao fa manatiny 5 taona androso eto zavatra androso eto tsy misy angeninenina tsisy ny dimy zany hoe eniny ve zany isaotisaoty amin'izao fa nenina fotsiny aminapaha fotsiny amin'izao miariary ny elanelana misy eo amin'ny mpitondra sy ny malagasy entina ny faharatsiana no manjaka sy mampalaza ny firenentsika ny fanadiadiana trano no lazaina fa misokatra rehefa misy kolikoly na alatra na trafika tratra fa mba firy tamin'ireo mpitondra no efa nahiditra mponjana 3 volana fotsiny aza ho iatrany ity mpanao politika ity nametra-panontaniana raha tsy nina mifatitsikatsika tamin'ny 7 tsy tsotra zao fiainatsika 7 zany nge tady tsara misy fa trambongy misy télé trambongy misy ordinateur zao am'izao misy an'izany tsony zao am'izao fotoan'izao le trambongy tsy trambongy tsony fa trano charbon sisa dorany zalahy mangalany tany tsisy mangirana tena eny zany raha tena marina tsy tokony ho izao i Madagasikara raha ohatra ka ony marina andeo tsisy mangirana tena eny zany eo Madagasikara de i Madagasikara ititongana eo ihany ary Madagasikara ho lasa la Frantsa lasa département frantsay satria na foloanao raha frantsay mbola mitehaka le gasy menakoveta hozonina lasa ianao manasa lamba lasa ianao matsaka ny asanao teo ihany ny asa mitompika zao ny mpanasa lamba ny rano nefa miritra dotapenaka rehefa ritra teny fandisona hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso saingy mbola betsaka amin'ny malagasy no mbola tsy tonga saina ka dia manao izay daniny kibony ireo mpitondra raha vahoaka tonga saina ka mampitany fiainany talohany taona 2024 tsy hitehaka amin'izao zava-misy izao indrindra fa ireo tantsaha ambany vohitra ho iatrany ny fanazavana vavao ny tontolon'ny asa kosa tsy sahaza ny mpiasa malagasy intsony na inona misy azy sy ny sehatra iainany amin'izao fotoana izao tsy voaza ny jolony misy ny tsindry tsy lazaina intsony ny fahantrana miopampana tsy ahitam-baolana hatramin'izao amondrona ny hery ny mpiasa malagasy ao anatin'ny fikambanana atao hoe kim na ny komity iombona ny mpiasa malagasy aloitra ka ijoro sy ho an'ny sehampiarindry miainga amin'ny famolavolana soso-kevitra omenan'ny fitondram-panjakana izany ka hipaka hatrany amin'ireo sehatra mpiara miombona antoka raha ny fanazavana hatrandry ando miaratinina sy Mathieu Prince tandindondoza ny mpiasa malagasy ankehitriny miaratsy ny kalitaon'ny fiainany sy ny asany tsy mitsa miakatra ny tany fantrana izay efa mananika ny 700 raha ny taremarika anika metraka amin'ny vantany amin'ny fiariana isambatan'olony manjavozavo ny endrim-pitantanana izay mandeha anjambany tsy manao zava-dehibe ary marisarisa amin'ny famparisoana ny sehatry ny asa ny fitondram-panjakana izay anisan'ny miantoka ny fahavelomany isambatan'olony tsy mahagaga raha mena ny tondro rehetra na ara-tsosialy na ara-tiokareny satria mpiasa mahantra mpiasa fadiran'ovana ary arany antsonjay maro isan-karazany zany tsy sahazany mpiasa malagasy ny zava-misy manampitrotraka ny fasahirana na iainana ireo tsindry miatra aminy sy ny fitotonga ny sehatrasa misy ary marobe ny sehatra afaka miteraka fampananana asy eto Madagasikara kanefa hoditsita tsy misy intsony ihany koa ny fieverana ny mahazava-dehibe ny fitrandrana ny arena atao anatiny izay afaka nalan'ny fahasahiranana efa midona amin'ny sambaravanana andraisan'ny fanjakana antanana tanteraka ny fitrandrahana ny arena kibontany eto amintsika indrindra fa ny volamena sy ny vatosoa misy an'ireo andramena bois de rose zay giaziny fanjakanareo efa vita répertorier reo bois de rose reo ary mitetina milliards de dollars ny vidiny inona ny antony tsy hamarotana an'ireo bois de rose reo ary zay koa moa misy vola hafa koa tokony averiny ohatra zao nyreny vola 11 milliards d'ariary reny zay volan'ny knapsa dia ampindramina fotsiny ny commune urbaine d'Antananarivo misy 40 millions de dollars zay lazaina fa hoe anaovana redressement ny era Madagasikara zay tsy misy toyny hatramin'izao fa vao maika aza potika le era Madagasikara nakaiza reo vola reo avereny reo vola reo fotoana izao amondronana ny hery ka noerana ny zava-misy antony nananganana ny kim na ny komity ombona ny mpiasa malagasy
miaingy amin'ny famolavolana sosikevitra avy amin'ny mpiasa tsiraray zany ka omena ny fitondram-panjakana manany olana tsy janona eo anefa fa hipakatra any amin'ireo mpiara-miombonantoka ny ivelany fanjakana ohatrany marisarisa ho an'ny fandehanana makany amin'ny fitadiavana fandrosoana izany dia ho an'ny mpiara-miombonantoka ihany koa satria fantatra hoe ny fitopolo isan-jato manodidina any amin'ny volam-panjakana dia teherana amin'ny fanampiana sy ny fanomezana avy sy fitrosana avy any ivelany dia zany amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra mihitsy zany notolorana amin'izay hoe ty ny vahaolana ao amin'izao fiainana mahazo ny mpiasa izay tena potika tsy mazava ny tetikasan'ny fanjakana ary tsy mijanona treo satria fanambara ihany koa hoe hiditra ihany koa ny kim ho an'ny fijerevany foiezaka ny tononesaka ary ny lavitresana izay hitady ifampiresaka amin'ny partenaira any ivelany ihany koa an'ny vahaolana. Mijoro ara-dalàna ny komity ombonan'ny mpiasa malagasy izay nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany. Mifondrina ao anatin'ity fikambanana ity avokoa na ny mpikambana sindika, mpiasa miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, fiarahamonim-pirenena, ireo tantsa, ahitana ihany koa ireo mpiasa tena sy tsy anasa. Tanjona raha ny fanazavana, ny arana amin'ny kiondo, hitady vahaolana miaraka mamaly ny filalin'ny mpiasa. Anatanteraka fiaonambe moa izy ireo, ny raika amin'ny 3 aogositra ho avy izao eto Antananarivo. Fa mbola ampandry tamin'ny fitakiana izany nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny foibe fikarohana FIFA noho ny valy hatramin'izao raha ny fanamafisana nataon'izy ireo nandritra ny hetsika fitokonana androany. Tapitra ny 27 ora nomen'ny mpiasa namafy izy ireo fa itoy izany raha tsy mivaly ny fitakiana ny amin'ny fanesorana ny tale generaly izay mbola maneho ny asany hatramin'izao. Mbola tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ndratsariny Mathieu Prince Atrany. Fitantanana tsy mahomby, fitantanana tsy mahomby, mahomby ny fikarona, tsy mila dia mikatsaka tobotso manokana, tsy fianarana asa na atao FIFA. Tapitra ny 27 ora nomeny mpiasa sy mpikaroka eo anivon'ny FIFA mitaky ny fialan'ny tale generaly nyty ivitoera-pikarohana momba ny fikarohana ampiariny amin'ny fampandrosoana any ambanivohitra sy ny famana ny olana mpiasa. Ampana olana ihany no voavaritra amin'izao. Manohy ny asana trano ny tale generaly izay ambaran'ny mpiasa afa tsy mafeny andraikiny sy tsy manaja ny tondro asiny mampikaroka azy. Efa ny fampiantso ny tany amin'ny ministera fa niantso ny tany efa misy ny olana izay novahany amin'ny ampahany satria eo ampiandrasana an'izay ao anatin'ny ray volana indray ny mpiasa indrindrandrindra ny eo amin'ny subvention izay isan'ny tomponantoka tamin'izay izy ny amin'izay fatarany subvention an'ny FIFA izay. Tsy hitsahatra ny fitokonana raha tsy miala ny mpitantana raha ny fanazavana. Mijanona avokoa ireo asa mpikarohana sy fampandehanana andraraha eo anivon'ny FIFA na ny foibe toerana momba ny fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra manomboka izao. Isy fetraikany goavana amin'ny lafin'ny fampandrosoana zany raha ny fanamafisana izy ireo. Fantatritsika fa ny firenena tsy misy fikarohana dia firenena maty ary tsy afaka androso mihitsy. Ka izay no antony hitsanganan'ny FIFA hatramin'izay izay centre lehibe indrindra eto Madagasikara ao amin'izay fikarohana izay. Ka raha ny FIFA no mihitsoka dia fantatritsika ny toyina fa ny any ambanivohitra rehetra sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra izay tena fotoran'ny FIFA dia tsy androso ihany koa. Nefa tsika mitady an'ilay fampandrosoana aingana amin'izao fitondram-panjakana izao. Raha ny FIFA no mihitsoka dia mihitsoka koa zany ny famatsiana rehetra sy izay fampandrosoana izay. Ary eo amin'ny lafin'ny diplomasia dia tsy hisy intsony ny fifandraisana amin'ny firenena malagasy amin'itoy. Voasolo tena tamin'ity fitokonan'ity avokoa ireo mpiasa rehetra manerana ny nosy raha ny fanazavana. Izay ivony, ny 20 jolay teo no nitaky ny fialana ity tale generaly ity ireo mpiasa eo anivon'ny FIFA. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny saingy tsy mbola ny fitakiana manontolo no voavahatra amin'izao. Nisy ihany koa ny fangatana fifampiresahana nataon'ireo mpiasa tamin'ny tale generaly androany saingy tsy tonga ny tenany raha ny fanazavana. Ity fitoerana ity izay mankalaza ny fady 10 taona ny jorony amin'ity taona 2024 ity. Fa malona kosa ny fitokonana nataon'ireo mpianatra teny votovorona sy ny faharatany ilay tovolahy iray nitaky ny vatsim-pianarana dia namoaka fanambarana teo anivon'ny CSS Antananarivo. Manameloka ny herisetra atao amin'ireo mpianatra izay mitaky ny zondy, manameloka ihany koa ny fanimbana ny fananan'ireo mpiray tanindrazana izay tsy manantsindry manoloana ny hetsika toy izao. Nanamafy izy ireo fa ny tsy fandraisana andraikitra ireo tokony nanao izany no antony mahatonga ny mpianatra hanao ny fihetsiketsehany.
manentana ireo mpianatra arak'izany ny eo anivon'ny SSS mba ho tondry manoloana ny olana sedray ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary omalo ihany koa manoloana an'ireo fahavalo-pirenena izay mini manararaotra izao olana izao. Namarana an'izy ireo ny fanambarana ny fametraha ny fitokisana amin'ireo mpitandro filaminana mba ho tena aro sy andry ankinana ka tsy ampiasa herisetra amin'ireo zanaka izay ho avy ny firenena. Ankoatra izay dia namoaka tetiandro andoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny taom-pianarana 13 sy ny 14 ny teo anivo ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany ka ny vatsim-pianarana 3 volana no voakasika izany ny volana faha-4 ny faha-5 ary ny faha-9 amin'ity taom-pianarana ity. Anomboka ny faha-9 ny volana aogositra ho avy izao ny fizarana ny vatsim-pianarana ho an'ireo université ena manerana nanosy raha ny fanazavana hatrany. Pejy ny fampianarana tsy mitsahatra miantso vonjy amin'ny tokony andraisana azy ireo mpiasa-panjakana ireo mpianatra na vita fianarana ao amin'ny ENS Ampeflo. Mahatsiaro tena izy ireo fa atao ambany zavatra kanefa efa iaraha-malala ny fitongana ny lanja sy ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara. Lasa ireo olona tsy voafehy amin'izao ity sehatry ny fampianarana ity raha ny fanazavana hatrany fanadiadiny ando miaratiny. Miendanja ny kalitao-mpampianarana, tomponantoka ny mpampianatra. Tsy mahay ny mpianatra, tomponantoka ny mpampianatra. Matsiaro ho tsy atao laram-pahamiana nefa ireo mpianatra na vita fianarana, manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao, afaka andrehan'ny tanana ny fampianarana ny zaza malagasy. Anarivony ireo mpianatra mivoaka isan-taona, vitsy amin'ireo ihany no mahazo toerana. Ny tsara ampitomboana angambany dia ny poste budgétaire eo anivon'ny ministera satria misy an'le zavatra nitakinay iny hoe recrutement systématique izay mbola tsy mivaly le izy amin'izao fa izay zany irinay fatratra mba ho atao mitovy amin'ny taloha le izy satria taloha izay mivoaka araka ny tokony ho izy dia tokony ho voaray satria réalité eto Madagasikara tsy ampy ny mpampianatra voahofana amin'ny ara-dalàna zany tiako tenenina dia izay ny irinay zany. Tsy maraka ny firoboroboan'ny sekoly mitsangana ny mpampianatra misana ny asa. Tsy magaga ho ny fanazavana raha miandanja ny kalitao-mpampianarana satria na olona tsy voahofana amin'izany aza malalaka hiditra amin'ity sehatra ity. Be dia be ny olona na tsy manana vocation mpianatra hany dia lasa mampianatra satria mety hoe any ve ny mahatafitra kokoa indray eny amin'ny privé ohatra ny tena be dia be an'ilay izy hoe izy mpampianatra mety hoe tsy voahofana tsara amin'ny ara-dalàna ohatra dia ireny no tafiditra miasa any zany dia mety hoe izay mety ho antony mampitsy kalitao an'le fampianarana dia moa ny ankizy tokoa raha ny sorton ato raha voaray daholo arany tsy mahavoahenika Madagasikara akory dia misy ihany koa ny fisian'ny FRAM. Mialoha ny idirana amin'ny sehatry ny asa, misy zavatra mila lamina eny amin'ny université sy ny toeram-pampianarana toy ny eto amin'ny ENS Ampeflo. Eo ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fisian'ny firaisan-kina amin'ny mpianatra. Fanany olona anankiray dia afaka tsy mandry fahalemana izy rehefa ohatra hoe tsy milama amin'ny tontolo misy anazy tsy araka ohatra ny vola ohatra tsy ampy fahefana ohatra izy dia efa tsy mandry fahalemana ny tenany manokana. Ohatra ihany koa hoe avy any amin'ny faritra satria mpianatra eto amin'ny ENS Ampeflo dia avy any amin'ny faritany betsaka dia manana fombany ny avy any amin'ny faritany manana fombany koa nefa ny mponina eto dia mifangaro izay fahasamihafana fomba izay dia io ihany koa miteraka tsy fandriam-pahalemana amin'ilay tenan'ilay olona hoe satria samihafa amin'ny fomba dia ohatry ny ahoana ny entiko hidirana miady ery ao anatin'izay fomba izay dia lasa misy confusion kely eo dia namolavola tetika asa normalien ireo mpianatra ampifondronan'ireo mpianatra rehetra eto an-toerana anamafiorina ny firaisan-kina sy ho fisorohan'ireo korontana sendrika tsy fandriam-pahalemana ity tetika asa ity izay aritra 3 volana natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tetika asa tamin'ny alalan'ny hetsika samihafa no tanterahin'ireo mpianatra. Vaovao avy eo anivon'ny orinasa Jirama kosa indray dia nanambarany teo anivon'ny Jirama fa aroso ny fahafolo ny volana ny fitsinjarana ny faktiora amin'ny mpanjifa ka voafaritra ao anatin'izany ny daty farafandoavana ny vidin'ny jiro sy ny rano. Iarany sazy avy hatrany ireo izay tsy maloha izany araka ny daty voatondro. 500 ny saran'ny faktiora aloha amin'ny volana manaraka no sazy ampiarin'ny Jirama amin'ireo tara ny fandoavana faktiora raha ny vaovao. Mety afara amin'ny fanapahana ny jiro na ny rano ary ny fanisorana ny kontera mihitsy aza ny tsy fahavitana mandoha vola raha dila ny fotoana
nanambarana teo anivon'ny jirama fa ho fanatsarana sy fampivoarana ny tolotra omena izy ireo ny mpanjifa no anton'izao hiantra avy hatrany amin'ny facture amin'ity volana aogositra ity mo ity fanapahan-kevitra ity raha ny fanazavana atranjy. Vao makasika ny tontolo iainana kosa lahara-pahamehana ny fiarovana ny sisin-dranomasina iantoana ny fiveloman'ireo zavamananaina an-dranomasina izay ahina olany tamingana amin'izao fotoana izao. Izy fiatraikany amin'ny fiarin'ireo olona mivelona amin'ity sehatra ity sy ny toe-karem-pirenena malagasy ny fitazanana fotsiny ny zavamisy. Manana adidy sy andraikitra ny rehetra anao ny mazava-dehibe ho fiarovana tontolo iainana sy ny arena an-dranomasina raha ny fanadiadiana. Miazakazaka ny faringanan'ireo loharano-karenan-dranomasina eto Madagasikara. Ahina ny alany tamingan'ireo arenan-dranomasina mampiavaka ny firenena malagasy ary ny sasany amin'ireo tsy fahita raha teto amintsika. Anisan'ny mandray anjara betsaka amin'ny fampidiram-bola ho an'ny akamaroan'ny tokantrano malagasy sy ny toe-karem-pirenena ny fananan'ireo hazan-dranomasina ireo kanefa misedra olana no ireo tsindry samihafa miatra aminy. Isan'ireo faritra manana arenan-dranomasina kanefa hiarany tsindry ny any amin'ny faritra avaratra manomboka eo Atsiranana hatrany Majanga, eo Maintirano hatrany Toliara ary Toliara hatrany Fort Dauphin. Ny biby ahitsika ho lany tamingana zany amin'izao fotoana izao dia ao anatiny aloha ilay trozona. Trozona ao anatiny manana an'ilay statut vulnérable izy. Eo ihany koa ny karazam-biby hafa toy ny soka-dranomasina manana ny statut en danger. Zany hoe tena ahina ho lany tamingana mihitsy dia ao ny manana ny le atao amin'ny teny baiko hoe critical endangered na en danger critique toy ny requin baleine izay biby tena manam-paharoa mihitsy eto amintsika satria tena nisany jeren'ny torista atongavan'ny torista aty amintsika indrindra amin'ny faritry nosy be iny. Tandindondoza ny arenan-dranomasina vokatry ny fitrandrana miopampana ny jony tsy manaraka ny fenitra, ny fitrandrana tsy ampiheverana, ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Manamafy izany ihany koa ny fampiasana arato kely maso ary ny fanariana loto anaty sy amoron-dranomasina. Le biby zany efa sensible be zareo. Dia raha vao sendran'ny loto izy na sendran'ny perturbation au niveau-ny habitat misy anazy dia tena tonga dia mety hoe maty izy. Zay aloha dia efa sûr. Ohatra fotsiny raisiko hoe raha ohatra hoe zao ny tortue marine ohatra hoe mitela sachet fotsiny izy. Dia efa tonga dia efa problème be ho anazy le izy tonga dia vony any amin'ny tube digestif any any dia tonga dia mitarika fahafatesana ho an'ilay tortue marine zany ny finanana an'ilay zavatra maloto. Dia ohatran'izay koa ilay fampiasana filet pêche tsy ara-dalàna reny mety hoe manahirana an'ilay biby zany voafatotra ao anatin'ilay filet de pêche ohatra ny dauphin na les tortue marine na même ny baleine dia mahafaty anazy izy ireo zany tena biby sensible zay mahatonga anazy hoe espèce menacée zareo tena efa tena atahorana mihitsy izy zany olana. Manana tombo ny firenena malagasy, masarika mpizahan-tany maro hitsidika ny Madagasikara ny fananan'ireo arena voajanahary. Sarotra nefa ny azona antoka raha tsy tomomba na ny fikarakarana biby. Mampiamatra ireo mpizahan-tany ary etraka mivantana amin'ny toe-karem-pirenena ny tsy fanajana sy fikoloana ireo arena ireo. Mila ny fandraisana andraikitry ny tsirarairaka izany fiarovana ny arena voajanahary amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana mifanaraka amin'ny fitrandrana ara-dalàna araka ny fenitra sy ny lalàna. Tafiditra anatin'izany ihany koa ny fametrahana faritra arovana an-dranomasina sy ny fampandraisana anjara ireo olona eny fotony. Tontolo ny fambolena kosa mandalo andro sarotra ny tantsaha amin'izao fotoana izao indrindra fa ao anatin'izao fiatrehana ny taom-pambolena izao. Betsaka amin'izy ireo no mampiasa sy mionona amin'ny zezi-paitra fa tsy mahatakatra intsony ny vidin'ny zezi-bazaha noho ny fahefa-mividy indrindra fa amin'izao ankatoky ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao. Ankoatra izay dia isan'ny atahorana ihany koa ny fampidirana rano eny an-tanimbary raha ho an'ireo tantsaha mivelona amin'ny lemaka be tsy mitatatra. Fanadiadiana eo amin'ny rindra ny Andre Arakotomalala. 580 mahery ireo mponina ao amin'ny komina ambanivohitra Ankadimanga izay ao anatin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano raha ny antotanisa azy farany. Ny 900 ireo mponina ireo dia mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa. Ny tanimbariny be tsy mitatatra no ivelomana ankoatra ny tany lemaka manodidina ny tanàna raha ny fanazavana. Isan'ny olan'ireo tantsaha ety ny rano manondraka ny tanimbary indrindra fa amin'izao vanim-potoana firosoana amin'ny taom-pambolena izao. Raha tara amin'ity volana diavina ity ny fidiran'ny rano eny an-tanimbary dia olozany ahazony tantsaha ety an-toerana raha ny fanadihadiana natao tamin'izy ireo. Raha ny fanazavana mantsy dia ny toha-drano tena olana amin'ny fampidirana rano eny an-tanimbary raha toka zezi-bazaha kosa no ampiasaina satria efa tsy takabidy intsondry ny vidin'ny zezi-bazaha
raha ny fanazavana atrany. Tena mbola adoady aloha amin'izao a satria le barasa mbola tsy hita tenaina tsy hita foy e. Fa na mafy ke tsara rehefa tara amin'ny fambolena dia efa tsisy fanantenana. Ny asa tambarilo izao fa mandehandeha tsikelikely fa manana an'izy fotsiny hoe le barasa ohatrany mbola hafahafa e. Tsy mbola misy rano fa mbola io mangady ady be io dia mety ohatra hoe tsy amboly rehefa tsisy rano zay. Nefa mba tsara ihany ve le vokatra amin'ilay tany? Vokatra tsara mihitsy. Rehefa dia mety mahavita anareo firy volana firy taona ny vary miakatra? Tambarinay kely dia za raha mahavita tapataona e. Zay. Ary ny resaka zezika manao ahoana? Zezipahatra. Zezipahatra ireny dia ireny no ataotao eny. Eo amin'ny ny olanay dia ny rano fa rehefa avy ny orana dia tsy mijaly rano ety. Maina izy izao miaraka amin'ny hanina rehetra. Tsy ataony ohatr'izao mantsy volana ohatr'izao efa vita ny barazy efa matetika izay na 20 ho any mampidi-drano. Amin'ity moa izany misy retara kely izy satria mety any amin'ny faraparan'ny volana ho any vao mety ampidirina ny rano ny mbola tsy fahavitany io barazy io satria raha hitantsika tokoa amin'izao fotoana fa ny sakafo tokoa zao ny tena indrindra ny vary fa sakafo malagasy raha vao io zany misy hoe tsy fetezana dia vomafy mihitsy ary ity commune Akadimango ity tompoko raha vao amin'ny fambolem-bary io dia misy fiatraikany be da be indrindra amin'ny fiainam-bahoaka. Ny fototry ny fiainam-bahoaka tahaka izao no mila ezahany fanjakana mafy fa tsy mahamaika ny vahoaka ny fotodrafitrasa hafa mbola tsy ampiasaina akory. Lasa miteraka vesatra ho an'ny firenena ny tantsaha tokony amokatra eto amintsika ankehitriny no tsy fahampian'ny tantsoroka avy amin'ny fanjakana vokany na ny tantsaha-mpamokatra na ny mpiasa-panjakana dia samy mividy vary arivo ariary ny kapoaka. Fa tsy vitan'ny alabotry intsondry ny tsy fandriam-pahalemana iainan'ny mponina ao amin'ny commune Ankadimanga fa tonga hatramin'ny alatromby amin'izao fotoana izao. Miampita ny rerano rikopa ireo olon-dratsy ary miazo any 7.5 hektara raha ny angom-baovao avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Isan'ny vahaolana natao arak'izany ny fametrahana ny poste fixe ho an'ny gendarmerie pirenena eny amin'ity commune ity fanadiadiana. Manjaka ny alabotry sy ny vakitrano ary saika isan'andro no andrenesana fitarainana momba izany ho an'ireo mponina ao amin'ny commune Ankadimanga. Hatramina fiangonana no fantatra fa misy mamaky eny an-toerana raha ny angom-baovao. Tsy eo amin'ny commune Ankadimanga ihany no ahitana izany fa lasibatra ihany koa ny commune manodidina toy ny eo amin'ny commune Fiombonana raha ny vaovao. Tsy mijanona amin'ny alabotry intsondry ireo tsy mataotody fa tonga hatramin'ny alatromby amin'izao fotoana izao hoy ny fanazavany ben'ny tanàna Ankadimanga. Vahaolana natao no izany ny fametrahana poste fixe ho an'ny gendarmerie eny amin'ity commune ity mba ampianana ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana hatrany. Amin'ny akapobeany aloha efa tsy dia milamindamina ety tato ato zay zany dia tena ila isan'andro hahenona vakitrano foana ary izy io moa dia nipetraka tamin'ny hoe alabotry fa amin'izao fotoana izy io dia efa lasa alatrombo mihitsy zao no nitranga tato ato fa isaonan'Andriamanitra aloha fa tsy nahazo ineniny zareo. Saika ila isan'andro zany hahenonao foana ary nampalahelo ary zao dia hatramina fiangonana dia misy mamaky ary eto zany zay dia miezaka koa mampitandrina nyreo mpanao ratsy ireo fa matoa zay nydroso tamin'izao dingan'izao dia eritreritra ny amongotra hatramin'ny farany zay. Raha ny fanazavana nataony teo anivon'ny gendarmerie pirenena dia isan'ny lalana fitsohan'ireo mpanao ratsy ny lalana mampisaraka ny commune Ankadimanga sy ny commune Fiombonana. Avy ao 67 hektara Anosipatrana no tsikatra ho tena fitsohan'ireo mpanao ratsy avy eny amin'ity commune ity raha ny fanazavana hatrany. Le tena manahirana eto itosy zany dia le périphérie ny avy any Ambodiady avy any Andotapenaka ny avy any Isotry Anosipatrana 67 hektara ireo zany miampita aty raha vao tonga le fotoana ohatran'izao ary zany mihitsy ny antony atom-pisin'ity poste aty satria aty ny tena malalaka be le izay fahafahanjala na miditra na mivoaka dia mino aho zany fa izao zavatra zao ny tanàna koa moa io miaraka aminay koa na amin'ny alina fa miaraka koa zay mandeha manao patrouille sy ny ohatran'izany dia tena isorana anazy be dia be zany. Androany maraina no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny poste fixe ho an'ny gendarmerie izay natao isana ireto commune roa ireto. Antenaina hoy ny ben'ny tanàna fa isy fiantraikany amin'ny olana ara-tsy fandriam-pahalemana iainan'ny mponina ety an-toerana
ny fisiny izao ezaka nataon'ny commune izao mba ampandry fahalemana ny mponina ao aminy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena akony lalao olimpika izay atao any Paris atreto dia ry zareo sinoa no mitarika amin'ny abetsahany medaly volamena azony. Manaraka azy États-Unis avy eo i Frantsa izay mpampiatrano. Mpilalao maro no nisongadina tamin'ny lalao izay natao omaly. Taranja maro ihany koa no nifaninana tamin'izany toy ny lomano, ny tenisy ary ny taranja gymnastika izay nifanindranan'ireo firenena samihafa. Sitraka Ratovina Ambinitsoa eo amin'ny sary sy ny ratsariny Niary Tanjona. Andro manana tantara eo amin'ny taranja lomano amin'ny lalao olimpika izay atao any Paris ny omaly. Teo amin'ny 2 minitra sy 3 sekondra nahavitan'ilay kanadiana Summer Mintosh ny 200 metatra vehivavy. Izy nahazo ny fe-potoana mendrika indrindra. Etsy andaniny nametraka ny fotoana tsara indrindra tamin'ny lalao azy ihany koa ilay Amerikanina Katy Ledecky izay nahazo ny medaly volafotsy tamin'ny fiodinana 4 teo amin'ny halavanana 200 metatra. Izy dia isan'ny mpilalao mendrika raha eo amin'ny tantaran'ny lomano manokana. Ho an'ny taranja gymnastika dia nisongadiny Simon Biles tamin'ny nandresen'ilay breziliana Rebecca Andrade ka nahazoany ny anaram-boninahitra olimpika faharoa nandritry ny fifaninanana. Ilay Espaniola Alcaraz, ilay Serba Djokovic ary ilay Italiana Musetti sy ilay kanadiana Felix Auger-Aliassime no nisongadina teo amin'ny taranja tenisy satria hiatrika ny manasa-dalana eo amin'ny sokajy lehilahy. Eo amin'ny taranja basket sokajy vehivavy kosa dia tafiakatra eo amin'ny ampaha-efadalana ireo andriambavilanitra Alemana, Frantsay ary Amerikana. Mahakasika ny taranja surf kosa dia diso ny filazana ny paritaka hoe nesorina tamin'ny asany ilay mpitsara Australiana nanaparitaka ny sariny tao anaty tambazotra serasera. Sary maneho ny vezivezeny niaraka tamin'ny atleta mpiray-tanindrazana taminy nandray anjara tamin'ny fifaninanana. Raha ny vokatra kabeny amin'ny fotoana nanoratana dia mitarika amin'ny isana medaly volamena azo ny Chine 12 izany, manaraka azy États-Unis manana volamena 9, Frantsa nahazo 4 mitovy amin'ny Grande-Bretagne. Tapitra ny fampahalalam-bovontsika tompo klasy tompo vavy tamin'izao hariva izao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorona ihany koa ireo teknisiana nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany ny antokantrano tany. Ny sampana fampalalamba avao no mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBF Soava Zara tompo klasy tompo vavy.